tantara mitondra ny lohateny hoe Leobea. Nosoratany Anjanofy, novelomin'ny Rakoto, Sinez, Nirina Rochelle, Erinirina, miaraka amin'ny Vantso, ny Ravo. Nandrefeo sy nanatotosa, Tovrazana Mamonjy sy Iolosoa. Tena koa aza moa tsy manana fahafahana tsony fa tsy maintsy arahana mpiambina foana. Maika mora lasa filoha eo papa. Sy tena mankaleo e. Mankalely sofina mihitsy ty pempempempempampa tsy misy farany ty. Zano no zanaka minisitra. Tena leo be marina. Tania o. Efa vonina ve anao fa taraiky be any ahy e? Ho avy re ary papa. De tonga de midira anaty fiara fa aza de miandriandry atsony. Zao mihitsy le tena mankaleo. Ino ty mampigongonina anao ty anako? Papa, de tsy maintsy iainana isan'andro ve zaho e? Zay indray anao fa anomboka ry Tania, zay indray anao a. Ka zao arahana mpiambina lavo zao mihitsy angery papa ny tsy laitrako e. Tsy mba manana fahafahana fa de arahana traizatraiza. Hatrany amin'ny fotomototra rehetra ny arahana foana. Mbola aiza ary zany raha tonga eo amin'ny toerana filoham-pirenena anaka. Ho fitandrovana ny ainareo anie no antony anaovana an'izao fa tsy hoe aitraitra akory. Tena mandreraka kosa ry papa. Zao malahelo ny namako mihitsy aho tsy mahazo miaraka amin'ny trarotsony. Ohatrandreny hoe mitoka-moniny reny. Tsy mety amiko mihitsy aloha zao fiainana zao e. Tena leoko ihany olo-tsotra. Tena adalo ianao ka. Maro ne ny olona no maniry an'izao toerana misy anao zao anaka e. Ianao nefa ty to tsy makasitraka akory mba sainy andro Tania. Ary mampitandrina anao aso de anao tao foana eo ianao a. Inona moa ny adalana ho ataoko eo e? Fa ny tena mahasosotra angery papa de ty e. Tsika efa mianaka atao samy maka ho azy. Mama moa de iny manao tournée avy iny. Njato indray tsy hita hoe makaiza. Zany ve de afinary? Mbola misy zavatra manahirana kely fotsiny zao ry Tania. Tsy maintsy jery akaiky izay fiainan'ny ankonako ahy. Indrindra rehefa olona kely eo. Zay fa alain'ny mpamily anao rehefa mirava. Maninona ry papa raha mba hoe mitondra moto ara-pitso? Efa hoe tsy mahazo a. Fa ianao ve tsy mahazo resaka sa moto tsy mahazo e? Tsy maintsy miaraka mpiambina ho ahy ianao. Ny ataon'njato azy ty efa tsy fidiniko. Eny ary velomy papa. Tena tapaka ny hevitra fa hitady fiainana sany aho. Tena mankaleo be ty fiainana ato ty. Andeha any amin'ny toerana tsy fantatrany aho. Any amin'ny toerana tsy misy mahalala. Andraso fametraka taratasy ho azy telo mianaka mba tsy hikaroany aho. Na sao dia anarakaraka ny olona hipetrahako any. Tsy atao lava ny resaka fa izay votoatiny ihany no soratana dia izay. Sao dia sao ihany aho dia manoratra. Vita izay dia andeha ara-pitsy maraina. Ho anareo telo mianaka. Nametraka an'ity taratasy ty ho anareo aho, mba tsy hitadiavanareo aho. Mba andeha hitady fiainana hafa noho ny fiainantsika izao aho. Mivery ny ety ihany aho rehefa afa-po fa aza mitady aho. Tania. Zay. Ary aleo apetrako eto ambony latabatra eto ty dia atory alohan'ny ho alina fa mandeha maraina be ara-pitso. Ary mba tsy ampiahy ihany olona dia ny akanjo mibebo no anaovako. Isa no afantatra amin'izany. Dia inona ny lasa fa izay hiverenako no asa. Eto nandre fiara dia any amin'izay farany any aho no mijanona.
Akipoko ny masoko rehefa miainga dia amin'izay tsy fantatro hoe lalana makaisa malehan'ny fiara. Zay efa laza. Veloma ary fiainana be haingitraingitra. Mba izato koa ary ny hafaran'ity lalako ty. Tsy asa saina amin'izany afa sy hafarany ihany hafarany ka. Aleo mankafy andrety zava-boary maitso mavana. Tena mbola mahalalaka ny Madagasikara izany e. Raha tony tamin'ny malalaka toy ny voavoly mba ampy kosa ny sakafo malagasy. Tsy manafatra ny velantsony. Nofinofy anefa izany. Izay tonga eo amin'ny toerana mahaforoto tsy mahalala fa tsy ny tenany. Aleoloha atorokely fa ohatry ny reraka izany masoko izany. Oay, tonga hono. Eto ve ny farany? Ary tozara raha misy tanàna. Ny andro koa ty efa memaizina dia oay zary ahy izany. Mitady raharandry ery tany aka na ary izao marina moa. Eny tsy maintsy mahita telefona ahy. Ilay olona teo koa tsy nisy azo nanontaniana fa tonga dia misomebiseby dia lasa. Dia inona reno ataoko hoe? Aleo rangahy roso amin'ny lalakely iny aho. Sitrany hita voalohany ihany ny tondomina. Zafady rerika lalakely. Mba ampilolo avy ahy ty etako ty. Oay. Mavesatra ne izany e. Ie. Fa akaiky nitondranao azy? Eo amin'ny lalana 10 minitra eo angambe. Akaiky anefa tsy dia lavitra eto e. Tsy maintsy tongako ireo fa eo ampy io ampakatra azy fotsiny. Sa aleo ampiko ianao fa lalako ihany iny e. Ay, ndao ary. Fa ao amin'izy ianao no mipetraka. To mbola vahiny amiko mantsoko. Ie, vahiny tokoa. Ary tsy afeniko anao fa mbola hitaty an'izay hipetrahako Tsy azoko. Tsy manakavana ty akory zany ianao? Tsy manana. Hitady asa na izay mety atao aty ry no andehanako aty e. Ka asa raha mba hita ihany na ahoana? Mba mahagaga koa kialakely ty izany. Zara koa aza misy namana manala fahanginana ny lalana. Zay anesika dia tonga. Ay. Eo retsy. Tonga. Io aloha io ny tranoko e. Fa mipetratra ely nga ianao? Ny anaka. Efa matefa ela ny vadiko ary tsy mba niteraka izay. Zany mahirery ahy e. Ay, vare. Ie. Ka mba mahazo mijanona atao aminao ve ana dia hoe anio alina fotsiny ihany aza? Ary tsy maninona e. Misy efitrano iny ihany eo fa tsy dia mahalalaka loatra. Asa raha mety aminao? Tsy maninona ka. Rehefa misy asa toriana fotsiny dia izay. Ka mandrosoa ary ianao e? Dia misaotra indrindra re radada. Rasola aloha no anarako e. Ary iza ny antsoko anao? Antsoy hoe Beby. Beby no anarako e. Ay, zao ary rery Beby a. Tsy maintsy mbola andro sakafo sika. Ka mba afiretinao ny afo fa zahaka kitay atsy trano atsy. Io ny afokasika dia teo veo re. Eny tompoko. Ampirehatra fony. Dia atao ahoany ty? Aleo atao hoe io ve dia tsy hoaiko? Tena manetroka be izy izany. Tsy mety mirehatra fa manetroka fotsiny.
Fa inona re ty e tsy anaovako azy fa maty ny trano. Atao tsy kelikely toy izao. Ay. Zay. Hitanao zany? Io fa mirehatra tsara. Tsy zatra mandroso afo kitay angamba ianao ko... Efa nanao ihany fa zanaka tandra ny vohatra anga ianao. Fantatra foana ane. Mandehana ao nefitrao fa aleo ataoko ty jerevitra ranomasonao mirotsaka tsy mijanona ko tsy zatra setroka. Misaotra indrindra. Tena mafy ny setra voalohany iny. Tsy maintsy haiko ny mandrehatra fo manaraka. Maninona tokoa moa raha ty rangahy no resako ipetrahako ao anatin'ny fotoana tsy voafetra. Mino aho fa tsy ho sarotiny amin'izany izy. Zarany aza ve misy namana? Eny ho ity raha pitso. Zao aloha dia aleoko makaina fa vizaky ny lalana sy le setroka be teo. Sady tena mbola mangiry firy ny masoko. Maraina ny andro. Tena mbola mangiry firy ihany sa ny masoko izany. Eny tsy manino io rangahy. Ary aleo mitsangana eto amin'izay fa mahamenatra olona eto. Ay, efa taitra ianao? Eny tompoko. Alohan'ny andehananao anaka andrahoy aloha ny sosoa maraina fa andeha anatitra ny rononon-dramose kely ataovy eo izay mety fa vetivety ihany ahy. Eny ary. Mihetsika indrisy tany nataony ahoana moa le izy ho maliny. Zay. Ay, atao tsy kelikely ohatran'izao. Io fa mety. Ary aleo apetraka amin'izay ny vilany dia hitsipombary. Io fa nailesona sy nanetroka tsony. Tena tamana ty fiainana tsotra nefa milamina. Mahafinaritra ny aty ambanivohitra. Lasa tambanivohitra tendry iry tany Way, bebe mantsy. Rehefa masaka dia loharana. Ie, dia fonosina. Dia miandry angara solo. Dia ho resahako amin'ilay faniriko hijanona ato aminy. Efa masaka anga ny vary. Ie, efa mifonosika ao ka. Andraso falaiko. Eo dia mahazo toa homany. Ary mahay mahandro vary kosa ianao No hoe veriko fa ho sahirana toy le maly iny ka tsy hamasaka akory koa. Tsy hamenatra olona veringa rasolo raha vehivavy lehibe ty dia tsy hamasaka anina. Tena marina ny anao anaka. Fa aiza marina moa zany ty alehanao ty Eo mihitsy zao ny saika ho resahako aminao ko. Raha mety dia aleo mba atao aminao no hipetraka mandra-pahitako an'izay tena asa mety amiko. Ay, tsy maninona zany sady mba namaketo ihany koa fa tena mangina zany. Misaotra indrindra re aza matahotra ianao fa ho valiana raha maty Eny tsisy isorana. Efa nampeto sika zany isika mianaka Dia inarina nampiko anao zao mandehana aloha diovy ny lakozia ao dia ho hita eo indray ny toyany avy eo Eny ary. Dia mbola mamerina ny fisaorana anao tsy misy isaoranao re zany anako. Ary atao iny ndreto fotakreto ringa rasolo.
Hita mihitsy tsy mahatambanivohatra anao tiry beby marina moa. Zezika re io fa tsy fotaka zany. Zezika? Eny re, zezika io. Tsy misakafo ny tany tsara tsy milalao antoniko. Andeha ambolo katsaka sy tsaramaso iry atapy-tanety iry aho mantsy dia hitona an'ireto zezika retiko. Ay, vare. Dia tomina amin'inona? Loloavina amin'ny loha rery kalakely. Io fotaka io ve? Zezika mantsy. Zany rena ty ambanivohitra ry kalakely. Tsy mihinana ho raha tsy milolo zezika. Ka hoana hanampy asa hijery fotsiny. Mahazo mijanona ato aminao azy zany raha manampy anao Re, tsy maninona zany. Mahazo mijanona ato arak'izay tianao ianao. Sady tonga namana indray ve vao mavomavo e. Ka omeo arina iray tomako zezika ito bika ito hitondranao fa mandeha aloha manao saron-doha hierovana ny volonao e. Eny tokoa. Mety zao eo rehefa tsy maninona io e. Etsy apetrako eo ambony lohanao ty izy. Ahoary? Zay. De manaraha avao riny ianao. Mavesatra izany. Mandehana moramora e. Zay tonga ihany no arabaina. Iny lala masakiny arahana rehefa tsy araka ao Eny eo fa arahako moramora eo ianao. Marina raha mba ho tongako any amin'izay tokony isy azy ty zavatra ty. Kay tena marary alohako. Efa lasa lavitra koa amin'izay raha soa teo. Sahirana be ianao zany sao dia misy azoko hanampiana anao aloha. Ay, mba ampidiany kely hoe ty ariny ty azafady. Ahoary? Tena maty ny lohako. Ay. Zay. Fa hoentinao izy ity ka ao aloha kely ao. Aleloha akaina kely dia endrika any io. Ary mbola tsy zatra mitonjezika nga raha matoa kely zany aloha Efa zatra ka. Zany? Fa narary afotsiny ny lohako androany. Reraka angany zanako vavy. Jereko tsy mipotra ihany dia miverina. Miarasolo. Ay ve zanakao izy io Eny raha misekely. Zanako ao an-trano io I beby no anarany. Izy kosa beby no raha misetoka. Papayanatra ety amin'ny CEG ety. Faly mahafantatra ny beby zany. Faly mahafantatra anao koa. Aleo tsy raisiko ny tananao sao dia maloto eo mantsy. Nefa ianao mbola andeha hampianatra. Tsy aleo ve hoentina amin'izay ty zezika ty fa sao dia tsy vita eo ny fambolena kasaka sy tsaramaso eo ary hoentiko ty izy. De manaraha ianao. Ilozanay aloha ianao raha misekely. Miandalana nareo arika. Beby, ary tolena be zato ianao ka. Avy natsaka. Tsy mahay mipetraka le rano fa mandeha be. Ary tena vahiny amin'ny raha ambanivohitra mihitsy marina rika. Marina? Tsy hoe vahiny fa saiko ny anjerako any tena marina. Ka jereo nge raha misy rano tsony ao anatin'ny sinonao jereo. Ka variana mijery anao izy dia very daholo ny ranoko. Manao antoky. Salama tsara ka. Ary izy olona tsy mahay matsaka io. Bebe io akizy eo amin'ny Rasolo. Ay ve piasan'ny Rasolo io koa no andaninao andro eo mpianatra rehefa sasamy andro. Ilozanay aloha nory bebe manaraka indray miresaka. Veloma raha misekely Raha misekely ony. Ese mba loza kosa andra vehivavy. Avela ho any misy ny atalany. Fa azasy ny rano zao ty no manan'olana. Ahoana ary ny endreny vehivavy sasany tsy mba mitopaka. Njara rehetra mba mora ihany fa tena ho eri-taona aza tsy ho tafavoaka marina. Na zany aza mbola tsy leo afa tsy maintsy haiko io Ary aleo andeha aingana fa efa misy asa inga Rasolo ny lazao nangetaeta teo. Nga Rasolo, fa nanino ianao? Tena mandreraka mihitsy zany.
Fa ninona mandreraka anao e? Fa ny ataony lehibe ny tanàna iny kinina indray e. Fa inona nataony? Napatra ny fahefananana izy ka manao bodongerina ny tanin'olona fotsiny. Ny taninao ve? Tsy niary ery fa maromaro zay saingy ny olona tsy samy teniko. Fa za rery no nivazavaza teo. Tena mandreraka mihitsy ny toy izao, marina moa. Fa maninona nefa raha mametraka fitaraina ne? Fandanimpotoana sy fandanin'andro fotsiny izany. Tsy maintsy izy ihany mantsy no azo ny rariny. Tsy voalohany ane io e, saingy ny olona mandefitra. Za kosa aloha tsy ataony an'izany e, ambenako ni aho. Zany ve? Dia inona zany no azoko anampinanao? Azo maninona ry antony ianao mafy toy izao e? Tsy zany fa nanaitra ny fanontanianao teo. Fa mba iza marina aloha ianao ty e. Za ve? Efa nilazaiko ianao nefa kamboty ahy e. Ary leo be atany amin'nisy atany dia mitady fiainam-baovao aty. Ty ianao no mitady fiainam-baovao? Tena vaovao amiko aloha le fiainana aty e. Ary tena mahafinaritra ahy. Mbola tamana tsara aloha hatramin'izao. Sady nahitako an'izany tena fiainan'ny malagasy izany taty. Aize, tsara zany. Mba afaka andro koa hatramin'izay nisianao tato izay ko. Na le fahasorenako teo aza atao ny sinda. Raha mba sahanako mantsy ianao a. Tsy maninona ne raha ataonao zanakao ahy e. Eny anaka. Raisiko zanako ianao. Fa izao ianao no manatitra ny ronono Ramsekely raha pitso. Fa za mpanao vaksiny omby kely eny amin'ny Ringarabe. Tsy efa hitanao moa ny tranony. Eo ampita fiangonana eo e. Hitako io ka. Odio. Aiza olona Mansour bebe. Manao ianao Ramsekely? Tsara tsy manaka. Ahoana hono ianao izay? Anatitra amin'ity ronononao ty misaotra indrindra. Izay ary veloma Ramsekely. Aiza koa ty veloma vao maraina ity e. Andrasoko kely ange? Ahoana izay tompoko? Sory ihany aloha zany tompoko zany e. Dia afaka mandray ny tananao amin'izay kosa andro any e? Tsy... Eo re. Zay zao dia maninona ka. Ary tena malefaka ange ny tananao zany e. Tena tanan'olona tsy mandray ravindena mihitsy. Tsy mpandray ravindena ahoana koa zany? Tsy mpanao raharaha e. Raha tsy mahadiso tokoa aloha avaizaka ny fiavianao ka. Avy any ataonao inona nefa? Mba tiako fantatra fotsiny raha ny volok'oditra mantsy tsy poniny aty ianao. Fa avy any an-drenivohitra na dia miezaka ny manarina an'izany aza. Sa tsy zany? Fa misy inona vao maraina ary saloha e. Ka tsonga mery ianao e. Ary inona koa nataony vao maraina ty? Sa nanala ny alina taty aminao? Tsy hidiranao zany. Inona ho mila ngamy raha e. Sao dia mba resaka fanararaotana ndraika tsy mila tsy fantatro rehefa andao fotsiny Ary inona koa mbola mampianahana ny kelakely ty io fa tsy mandeha amin'izay e. Andasa aloha mivola ny arasolo sa aleo fa ateriko any e. Lazao an'izay izy. Eny ary eo fa ilazako an'izany izy. Veloma bebe. Veloma Ramsekely. Tsy azoko mihitsy. Andro vao maraina io ka veloma amin'izay mbola iona ihany rehefa avy eo. Tsy hidiranao ahy zany. Andao andeso dia sasany andro eo ny kabe ny tanàna. Misy inona toa misavoritaka be ihany ny olona Ringarasoa? Misy doro-tanety be ao tsy nananao e. Tsy maintsy hamonjy an'izay indray aloko. Tena atahorana azo ny alakininina mihitsy mantsy. Zany ve? Ary mety izay zany mety miameran Ramsekely raha zany. Tsy mampino raha izany e. Natsoiny ihany Ramsekely.
mino aho fa zavatra hafa ny entrony azy fa tsy izany. Tsy ampietsi-bolo mahafangamera mihitsy izany loza mahazo ny vahoaka izany. Aleo aloha andeso taraketo. Mba tonga dia karakarao eo aloha izay azo karakara iny e. Ie, ao ataoko e. Mikarakara very ny Arasolo raha misekely. Manao se? Zao salama tsara zao ka. Fa na izany aza poretin'ny lehibe any amin'ny marary ny tenako. Fa inona tokoa ny antsony any se vao maraina tany zany? Inona moa fa tsy ny fandrebirebena anay anampy azy ny fakana ny taninareo e. Ngary tsy hijanona amin'izao izy raha tsy tody ny tanjony. Dia mety ho azony tokoa ve ireo tany ireo se? Zao e. Anao izay azo ataotsika anakanana ny teti-datsiny ny Arasolo. Tsy hijanona amin'izao fotsiny tsika e. Dia inona moa zany fa dia andro tsy lavo loetiny ray zany. Raha tsy nisy ankala-beby mba namako teto tokoa dia asy nahazo atatoka. Ary mba lasa izy tokoa aloha izay ha? Ndrahako namahana koa ao atsinanatrano ao izy. Mba mahafinaritra ny Ramsekely anga izy. Tena mahafinaritra mihitsy izy inty. Zany ve moa afena ry Arasolo. Ary tena mitady ho babo amin'intsy aza ny foko sy ny saikiko. Na izaho koa zanaka mba misetisety eto hoe raha mba zanako mantsy izy io ka tsy efa zanako moa zany izy zao mipetraka ato io ka mety mbola andao ahy ihany izy ndray andro aniko. Na izany koa aza ngery fe tsy fantatra aloha izay momba azy io e. Ka aza dia miraiky posady aloha eny marina ihany aloha ny anao ry Arasolo. Fa mba ahoana ondry se ny hevitry ngabe ny tanàna amin'ity doro tanety tsy misy farany ity sady tsy nanisy resaka momba an'io akory izy enona moa ny sanisaina amin'izany ry Arasolo. Izay ampahomba ny fangorona karenany any zao masako andonitra. Tena mandreraka mihitsy. Mandreraka e. Tsy mba misy fandraisana andraikitra mihitsy. Dia aza manantena an'izany ianao ry Arasolo. Aza mifidy azy tsony fotsiny rehefa tonga indray ny fifidianana izay ny fanafodiny io. Ny anesorana azy teo mihitsy zao metoko. Raha ny amin'izany indray aloha ry Arasolo mbola lavitezaka. Aleo hevitra hafa nijerena. Samy mandinika aloha fa zay aleo aloha ohatra fa efa tena rivo ty ny andro e. Dia mandra-piona indray ary e. Manao amin'ny bebe Ramsekely, salama tsara fa ianao manao ana? Tsisy manaka fa so dia mila fanampiana aloha e. Efa vita ka. Ary maninona antony ianao tsara ohatr' zao? Mahafinaritra mijery anaoko. Tsy azoko. Bebe babinao sady ny foko. Ramsekely, tsy mety an'izany tsy hoe toko moa afazasiana zany Ramsekely zany bebe tianao ny hitana hitako anao voalohany dia efa babinao zao vao tena samy teny an'izany. Toky fa fahodeny zao zany fa ampararanao fotsiny. Fa tsy tianga bebika. Tsy haiko. Tsy azoko. Fa inona mampatahotra andrena Toky tsy mety ahoana? Tena tsy mety. Aleo mijanonao mpinamana ihany. Zao e. Na ray andro na roa andro sisa ny janonanao eto tsy maninona fa zay ny fankatiavantsika e. Rehefa lasa ianao ionina ary maninona no mirotsaka ny ranomasonao ka? Tsy fantatro. Bebe tiako ianao e? Angamba. Ao ary tsofiniko ianao dia ho hitako eo raha tia. Toky babinao koa. Tena raiky pity amin'ny Toky. Dia
Aforiana sisa no hijanonako eto. Tena mba lalina koa ty ka. Tsy nampoiziko izao hitsangany zavatra izao. Raha vao fantatry papasomamy fotsiny izay misy ahy dia tsy maintsy mody tsy misy atakandro aho. Amin'izay fotoan'izay dia samy haratra ny fonay. Nefa atao tena tsapako tena lalibaka atao mipoko izany fitiavako azy. Tena lasa lavitra mihitsy ane izany amin'ny roa anjanako izany. Ngiara solo. Inona mahalasa sainanao eo e? Mieritreritra ny fiainako aho ahy. Inde. Fa maninona ny fiainanao e? Toa tamana sy raiko mpity aminareo aho. Nefa tsy maintsy mbola hoty indray androany. Tsy maintsy mody? Eny. Tsy maintsy mody rehefa tonga ny fotoana. No everiko fahijana ty mandrakizay ianao zao ko. Aiza kosa. Satroko dia satroko tokoa ny hijanona ty saingy tsy mety fa tsy maintsy mody aho. Dia angina reretondray aho zany amin'izay fotoan'izay ko. Ary maninona raha entiko manaraka ahy ianao dia ataoko dada faharoa. Hoentinao aiza anaka? Any amin'izay isy aho ka. Dia ataoko aiza hono reto fananako? Nendra soloko. Rehefa mandeha dia mandeha fa tsy asiana fanontaniana intsony. Tsy mety amiko zany anaka. Teto nefa nisy ny fiainako ko. Sady tiany koa mahafinaritra e. Ny any aminay mankaleo be. Fa efa mahatsiaro an'ilay tanàna mankaleo be zao ianao e? Mbola te hijanona. Tiany eo mahafinaritra be e. Andeha hamonjy andramosey kely aho aloha. Mandeha ana ry aloha e. Za aloha ndeha aniraka ny kialaketaka hitoto variko. Ianao mantsy toa tsy mahavoa mitoto koa. Efa mba niezaka ihany aho fa tsy nisy vary tafajanona atao anaty laonako. Mandeha ana vonjeo ny sakaizanao fa asaiko tsy ny kialaketaka io e. Itoky? Fa misy inona? Tena mandreraka mihitsy ny ataon'ireo amin'ny kominao ireo ka. Zany mahasorena eto e. Saingy ny sinda ihany aloha zany raha vao hito anilako ianao e. Fa inona nefa zany mandreraka anao zany e? Zarao amiko ihany sao dia mba mahita vahaolana ihany aho. Tsy dia tiako hiditra amin'izany re ianao ry beby a. Sady olanina amin'izany re ve zao mba fionatsika izao kea. Toky a. Tsy mampandry ny sainao zany zavatra zany ka mba tiako ho fantatra koa. Laha zaho re sao dia mba manana vahaolana ihany aho e. Sa tsy matoky ahy ianao? Tsisy an'izany hoe tsy fahatokizan'izany re io e. Zao ary fozaraiko aminao. Miaino anao a? Manao tsy ny rehefa lava no be ny tanànao e. Indrindra moa raha fantany hoe tsy nifidy azy dia tsy ahavita taratasy eo mihitsy. Ny mpiasa-panjakana ohatranay izao moa dia mahazo fandrahonana tsisy farany. Ny fibodona tanin'olona mangany fotsiny. Ka tsy haiko hoe vahaolana ohatrany ahoana no mety amin'izany ozy izy ianao ka. Ny olona rehetra tsisy samy teny fa dia mijery fotsiny an'izany rehetrarehetra izany. Ka manina nefa raha toriana e. Toriana? Ino a? Tsy misy ambony lalàna izany hoe raha azoko tsara e. Alefa sany amin'ilay be ny faritra na ny député ny fitoriana dia hoeteo. Enao marina ry biby. Ray kopaka aminy ingery hoe zany mampirere azy fantatra ohatrany eo. Azo roa zany totoky a. Nahoana no anakilembenana amin'izany fotsiny? Ka tsy hafa manotra re zahay e. Biby a. Ny fahasambarako ankezao dia ny eto anilanao e. Zao fiarahantsika izao. Avy aloha hijanonany zany resaka mandreraka be zany ka. Ka mampalahelo amin'iny zany atao be ny tanàna izany. Avy aloha any ho ahy. Aza velany mba zao fiarahantsika izao koa. Mangery zany resaka reo zany a. Saloha. Fa inona nataonao aty e? Ohatra fa aiza ary nareo zany totoky a. Fotoana ny fanomezana izao ve dia hodiana fanina? Tsy ny fanao fotoana taminao zany ary saloha. Dia tena variana amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao a. Dia adino hatramin'ny asa.
Ny tsara an'ireo kopia anankizy mevosa-be ireo ny fanaovantsika fotoana. Aleo manaraka izany. Tsy mahavezivezy ataovy aloha ny asa fa velao ny rendrarendra. Rehefa vita ny asa tohizana indray ny fanalana azy. Mba moramora kely ty vavary Saloy sao de nenao koa mandehana fotoana asanareo dia rehefa aveo indray tsika miona. Ka tsy te hisaraka amindringy ary bebe. Rehefa aveo indray re. Indray ariko veloma vetivety. Malasa ny saiko mihitsy koa ty ataony lehibe ny tanàna ty. Inona ry no azoko atao tia nampy an'reto vahoaka tsy manatsian'reto nefa ny fomba hoana. Aleo andalana ny firaisana any dia ho hita aho. Odio. Midire. Manao ny anao tompoko? Salama. Ahoana no zay? Mba hiresaka amin'ny gamera azafady. Ka resaka masosa resaka mandandora ho? Mety maso ihany arakaraka izay mandray azy. Ka resaka inona nefa izany? Ary iza koa moa ianao io? Bebo no anarako. Ao amin'ny Garasolo no mipetraka. Ay mazava. Iraky ny Garasolo. Mihinanao aray? Tsy iraky ny Garasolo izany fa tonga eto aminao mba hiresaka. Ay, ka inona izany resaka tianao atao amiko izany? Tsy resaka moa izany fa tonga ampitandrina anao. Oka izay ny fibodoana tanin'olona. Ny fandrahonana an'ireo tsy mitovy firehana aminao. Fa iza ho ny tenao samandoana ohatran'izany ka? Bebo ano anarako. Ary vitako tsara mihitsy ny manala anao eo amin'ny toeranao io ka dia mampitandrina anao Mianakendry ty zasy ty. Miteny foana tsy. Lazao any amin'izay naniraka anao fa tsy ampiremitra zany ary tsy misy tokony atahorako anao mihitsy. Ianao no tena ahitangany raha miziriziry amin'ny hevitrao eo. Mandana mandeha so ahitangamy koa ianao Ianao no tena ahitangany raha miziriziry amin'ny hevitrao eo. Fa inona ny tena tadiavinao Fiainana milamina ho an'ny vahoakanao. Tena maniratsira mihitsy ianao Tsy tompoko. Tsy maniratsiranao fa mitakitsotra fotsiny. Hitanao zany fa hosamboroka ianao raha mbola miteny eo Ataovy izay tianao atao fa tsy maninona Ny vavako tsy maintsy miteny. Tadio nefa fa tena ahita loza ianao raha manao an'izany. Omeo ary ny taratasy momba anao Tsy manana. Tena sa ianao tovovavy Tsy hitako izay maharatsy ny zavatra nataoko. Nitondra ny etaetan'ireo vahoaka ireo ny matoa ianao napetraka ry zareo teo amin'ny toeranao io dia nantenay ny fahamahany olana sy hitondra fampandrosoana ho an'ny tanànany. Raha tsy hoe nga lany amin'ny fangalaram-bato. Tena manao ao tsintsinina mihitsy ianao raha matokeliko dia miala tsiny aminao mitelo andro ianao no ireo vava nataonao teo ireo. Tsy manana fahefanana ianao an'izany ianao Ohatray, eto ampelantanako avokoa rehefa mety fahefany fa tsy ianao olo tsy fantatra eo akory no andrahoana sampianatra. Rapeza, ralay. Eny monsieur le maire. Eto zazavavy dia idio ao amin'ny trano kely ao. Efa mampitandrina anao zay ry ngamera. Andao raha matokely ty fa ely zany Avelao fa marary amin'ny tanako Avelao. Dia aninona nefa sa anatena Andrasolo? Tsy misy io. Marina tsy beby nety mpiambiny ngamera iny. Fa nisinina ary. Mety mifandramatra tamin'ny ngamera tonga mba dia iny diny eo amin'ny trano kely iny. Izany hoe sanangarom-biby andavaka tao zany kiala. Alao miala teto aingana fa sao ahitangany eto koa. Manahoana raha mianaka? Salama tsara anaka. Fa nisinona ny to sempotra be toy eo ianao Fa mbola tsy nahay vaovao nareo? Le hoe ny ananganany gamera trano be eo amin'ny tany Garasolo tsy izany ka tsy misy idirany resaka tany mihitsy. Ndre fa vaovao inona koa anaka? Vaovao momba amin'ny bebe. Fa nanino ny bebe ry Saloy Eno fa nanino izy? Sendra nandalo teo amin'ny komina ho aza anky eo dia hitako mifamaly tamin'ny ngamera izy mifamaly mafy mihitsy ngamba zareo fa nefa raha tamin'ny fisamborana amin'ny bebe mihitsy. Samborina hoana ry Saloy
Misy polisy zany fa polisy ahoana koa e. Aty ve ahita polisy vetivety eo fa Rabeza sy Ralainy mibata azy ka nanidy azy eo amin'ilay trano kely fitazonana jiolahy io. Saloia, tena marina ve zany lazainao ka zany? zany ve dia ataoko vazivazy rotoky a. Masoko roa zao mihitsy ny nahita. Andriamanitro, ny zanak'olona. Dia inona no atao amin'izany raha misekely a? Ka inona moa zany raha tsy ny fanatonana ny Ngamera ary Ngarasolo? Avy eo hita eo izay lazaina. Raha za mihitsy aloha nareo a, tsy miditra amin'izany a. Saloia, dia avela fotsiny ihany zany ny zanak'olona iny raha ny hevitra ao. Eko ny aza ne raha tadiavina e. Mangary biby andavaka. Ary iza koa moa mahita raha nisy fanarahana teo amin'ny Ngamera. Tsy nentina natateraka tsony kala dia zao ny efa rany. Eritreretinao iraky Ngamera zany izy na hoe pitsikilo? Zany indrindra. Tsy mitombony zany. Tsy ady hevitra lavabe aminareo eto fa zay anavotana azy aloha ny heverina. Andao any amin'ny komina zao dia zao. Ka andao ary? Ie, dia mahazotoa nareo fa Saloy aloha tsy miditra amin'izany a. Eka mihena anareo aray. Fantatro fa tsy maintsy ho avy eto nareo ko dia miandra. Na dia mbola misy asa miandra zany ho any. Dia tena tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry Ngamera. Efa hatramin'ny maly ve ilay zanak'olona ny dino atao amin'ny trano kely io nefa dia zao koa ianao vao mety hoe iona aminay. Sao dia mba tsy rariny zany ry Ngamera? Tsy resaka ny rary sy ny tsy rary aminareo no hijanonako eto. Aza atao resaka lava be inona ny vahaolana rosinareo. Fa vahaolana ahoana moa e? Ny amitsoranao io zanak'olona io tsy manatsiny io no antony atongavana eto. Tsy manatsiny? Tsy mivoaka tao raha tsy manaraka ny zela saiko nareo e. Dia raharotonao amin'izao zany ireo olondrao tsy filazanao azy tsy rarako e. Fa raha tianareo ny elany tao dia ataovy soni ty taratasy ty. Afaka mieritreritra any aloha nareo e. Dia miverena raha pisy toy izao. Amin'izay fotoan'izay miara-mody aminareo izy. Dia tena tsy amelanao zany raha tsy azonao io tany io. Ka zay fotsiny. Tandremo nefa misy farany ane ny zavatra rehetra. Tsy asiana resaka lavatsony Tirasolo. Eny toy taratasy io ary asevy manao sinoa avokoa ireo olona voalaza anarana ao anatiny ao. Dia ahita mazava indray ny zanako ao ianao Rasolo. Zay fa tsy andany fotoana aminareo eto ahy. Mba avelo aloha io amin'izay e. Sady mba hanome sakafo azy koa. Rahapiso re raha misekely mahita azy efa avy ny sakafo izy ka avelo akaina aloha e. Tena tsy rary ny zavatra ataonao Tena tsy manaiky an'izao zay Dia ninona nefa e? Ataovy sy ny fotsiny iny dia vita. Zay fa monjy ny asako ahy. Tsy manaiky an'izao kosa ary Ngarasolo tsy maintsy avotako ao iny. Jereo reto mpiambina. Tsy misy azo atao. Ndao aloha dia amoron'ny olona dia hita eo izay atao avy eo e. Fa tena tsy nivazivazy mihitsy ka ibebe ry Ngarasolo raha nilaza fa andeha resaka amin'ny Ngamera. Tena mety ny fahasahiana izy iny ka. Mbola mistery amintsika aloha hoe izy nefa na izany aza tsapako ny fahatsorany sy ny fitiavany olona. Iza teto an-tanàna moa no tsy lasa namana na ny fanakaiky taminy raha vao niresaka taminy. Marina aloha zay e. Nefa na izany aza ve anaiky anao nisy ny io ny olona noho ny hoe fanavotana azy ka. Asa re raha misekely nefa mino koa fa iny resaka tany iny no ny famaliny tamin'ny Ngamera. Tsy maintsy mandresy lahatra azy ireo sika. Ka andoary fa mijaly zay bebiko. Mba tena hoe nomeny zareo sakafo tokoa izy eo zay sa inona ary? Dia mba misy lamba irakofany koa ve ao zany zao ka? Mety tsy hanao vazivazy ny ainy kosa aloha angamby izy ino azany Tena manderaka mihitsy izy ty ry Ngarasolo ka. Ny fandriam-pahalemana tsy misy ty ny tokony masony fa tsy zao fanaovana takarona in'olona zao ko. Vahalalana amin'izany io fotsiny se fa ndao atao aingany ty fa ny andro koa ty efa me hariva ihany koa. Ka andao ary. Beby, antsay, tena nanjarina kely nge ianao zany Tena biby le miranareo fa tsy olona.
Ary mba nomeny alalana iresaka amiko izany ianao? Ianao marina tsy mahalalana iko. Tsy nanome alalana zany izy. Zany hoe nomeko vola kely ireo mpiambin'ireo mba ahafahako miresaka aminao zoko. Zany? Faharoviana ho ny avoavoaka ny ato? Ka raha tsy tanteraka ao ny faniriny tsy avoaka ny ato zany reko. Fa inona izany faniriny izany? Efa manao izay ho afaka aloha izay amananao ato e. Tsy haiko mety hoe androany ihany izay dia ho vita. Toky tena tsy hijanona tsony aka. Sady mangatsiaka be matahotra ihany koa. Efa manao izay azo atao aloha izay. Indrindra moa fa ngara solo satria izy ange ny tena lasibatra amin'izao e. Fa lasibatra ahoana? Zany hoe nataony Gamera takalona iny ianao azahoany madiodio ireo tany efa nigasany hatramin'izay. Zany ny fandehany e. Dia nanaiky an'izany ve Rasolo? Ka tsy avoaka ny Gamera ange ianao raha tsy voasony ireo taratasy ireo e. Tsy manaiky an'izany aza velanao sony an'izany zareo Dia ahoana ry zany tia? Tsy hitana intsony ange izay hevitra koatr'izay ry bebe. Misy telefona angany aminao? Sady vao nampidirako crédit mihitsy ty. Ay, ka ento tery aloha mba ampiasaiko e. Sady mahazo réseau tsara ato. Fa iza natsoinao ka? Andraso fa hoenao eo. Vita ihany koa aloha izany ny fialan-tsasatra. Allô? Allô, izy io e? Allô, i papa? Tania, ny zanako. Papa, milanao Fa marary nga ianao sa misy inony e? Tsy marary fa milanao fotsiny. Tania, fa aiza nefa ny misy anao io e? Tsy fantatro re ty toerana misy aty e. Tsy efa hitanareo amin'ny alalan'ny andro ty ve? Eny e, fa inona nefa mizava miseho any kosa e? Tsy afaka iresaka lava fa rehefa tonga ty fotsiny papa dia ny be ny tanàna natonana satria izy ihany mahita ny misy Fa inona daholo ny dikan'izany ry Tania Zay fa rehefa avy eo mihaony Toky mandehana sakantsy anao sy nininina ny olona. Dia mino ve ianao fa afaka anao ambany fahefan'ny Gamera zany rainao zany ka 100 mihitsy. Mandehana rehefa sao dia tareo ihany ianao e. Ina ry lasa ry aloha e. Ie, ka nanahoana izy tao raha misekely? Tena lasa nay kely mihitsy izy eo e. Fa zany hoe nanafatra izy ny tsy hanaovana sonian'ireo taratasy ireo ny Rasolo Dia ahoana nefa e? Zany e. Fa nga tsy nitenen'ny se azy ny fisehon-javatra rehetra Efa nilazaiko azy tamin'ny Tsiprieny e. Fa niantso ny dadany izy mba hamoaka azy tao aloha e. Ny dadany? Tsy fantatro hoe izy io rain'io fa natsony mba hoe hamonjy azy ko. Dia ahoana zany se? Dia aleo andrasany e. So dia mba mahavany zao olona an'izao tokoa zany ranga zany. Aleo aloha nareo miandriandry eny amin'ny sisiny eny fa zany ao anatin'ny Gamera dia ho hita eo ny toy iny e. Zay zany ko. Raha misekely izy ireo namanao to mandeha rery ianao e. Anontany tena hevitra ao farany ary Gamera. Aninina anao nge zao zavatra ataonao zao e marina. Tsy omenao moraly eto raha misekely fa ento aty ny taratasy voasony dia milamina ny raharaha. Tsy ho avy zareo ary tsisy koa zany zavatra tadiavinao zany. Ay, ety izay zany. Ary ino zany? Asa olona koa fito miroatra nakanto. Aleo aloha mba izy ino tokoa. Iza no be ny tanàna eto e? Za tompoko. Ary tonga tampotampoka nareo zany tompoko Mandroso e. Tsy androso zany fa akanjanako no leko aty. Zay ihany. Ny zanakao? Eno ary ianao ihany no ny mahita ny misy azy Fa iza nefa zany zanakao zany fa tsy fantatra akory ange. Aza moty fanina eo ianao e.
izy mihitsy ny atso teo fa ianao no mahita ny misy azy. I beby angambo zany. Beby? Tena lozy ty. Zanako ve? Aiza fotsiny zanako fa tsy fantatro zany bebebinao zany a. Andao sao fahalaina izy. Andao fa miaraka any tsika ka. Andao miaraka any. Rahalahy alaivo le tsala kely iny. Ao ve ny nasianareo zanako e? Tsy mba manaiky an'izao kosa ary ngamera. Papa. Tania, fa ahoana zao anaka ha? Antanio angamera fa izy ihany ny antony zao. Ka tsy Tania. Mandehana aloha andraso anatin'ny helikoptera ao aingana ianao. So ihany fa tsisy mpanao gazety nanaraka taty fa tena afa-baraka mihitsy a. Ianao kosa aloha ringabe ny tanàna de mila fanazavana avy aminao azafady. Eny azy tompoko. Ny marina lazaina ringamera. Zay fa miandry anao eto tokotany eto ny fokon'olona. Fa izy aloha se io koa. Namany bebe aka. Tany amo zany ny tena anarany. Ay. Miainanao ringamera, miainanao zay aloha fa ilonjako nareo fa andeana zavany saim-bahoaka aloha e. Ohatra, iny ty mahavariana anao ringamera, miainanao ao a. Mba lalina indray ny fisehoany zavatra ray iny a. No ary ndiara solo. Iza tokoa moa no nanapo fa hoe zanaka amin'isy tange ty bebe ty. Tany amantsy. Endrery de nampitomina zezika, na saina natsaka, namboly teny atsa. Laliny zany ka. Otry. Ary ny to mahalasa saina ny saloka. Ka mieritreritra hoe fa mba inona koa nefa ny tonatonana ny taty e. Nolazainy tamiko tamin'izy vao tonga fa mankaleo azy io ny fiainana tany amin'isy azy taniko. Ka mba mitady fiainam-baovao mihitsy hono izy e. Ay kosa. De saika norom-ponenina mihitsy koa. Sa hono ary toky. Na vo kosa aloha ianao a. Finantolahangy amin'isitra. Mandiny eo anao ry saloha. Sady ty eto izy no mianaka fa tamika. Manahoana daholo nareo? Salama tsara anaka. Fa tena zendana de zendana tokoa. I papa. Izy no rasolon'ny taisa taty. Izy indray no tokony namako be. Ary izy kosa no saloy namako ihany koa. Ay kosa. De misaotra nareo re olona nampiatrano an'ity adalako ty fa de inona moa tompoko no tokony isaoranao a. Nareo aza zao ty ny tena isaorana fa tena nitondra fanavotana ho anay e. Iany tokoa. Ndraso. Reto ny taratasinareo. De aza manahatsony koa nareo fa isolony be ny tanàna nareo manomboka izao. De mba entany ny olona mba hifidy olona tena azo antoka fa hampandroso fa tsy olona tia tena sy tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa amin'ny manokana toy ireny. Ary reny hitantsika teo ireny ny vokany. Tena marina ny anao anaka. Ary de mbola mamerina fisaorany. Ny manam-pahefana toanareo zao ny tena fitaratra. Mahay mitsinjo ny hafa. Ino ary bebe. De ody zany zao ndre. Fa izy ty bebe. Tany amanko e. Ay moa ka nanova anarana mihitsy ianao ty anaka. Hiena nafa mihitsy ny nenako taty. Tsy nisy ifandraisany tamin'ny tany aho. Raha azoko tsara zany de olona niadana tsy mba orininina tany amin'nisy anao tany ianao nefa de ina zany ny tonatonananao taty? Leobe zay ihany no azoko lasaina. Fa raha tindriny de hoentiko manaraka andry raha te hijeran'izany fiainana mankaleo azany e. Sa hoana ry papa? Azoko entiny izy Eny tsy maninona fa aingany nareo fa maika monjy ny asa koa. Ay mba mandeha an'izany helikoptera zany hony ako. Lasa angorona entako aloha. De ahoana ny asanao ry saloha? Matoky anao any amin'izay e. Aingany nareo ry tany miandra nareo de mandram-piona daholo nareo de misaotra indrindra e. Velome de mamerina fisaorana tompoko. Velony garasolo. Sa anaraka anay koa ianao? Veloma anaka. Aleo aho eto ihany anaka fa mba tongava mitsiditsidika fotsiny e. Eny ary de mirary soa misaotra anaka.
Azonao amin'izay angambary tokony saika tsy nanekeko ny fitiavanao. Zao fisarahana zao mihitsy mitandroviko. Eny e, efa nomana amin'izany ihany aloha ahy. Fotoana foy nefa mamy tamiko ireny e. Bebe ny foko sy ny fitiavako ianao. Na za koa mba nankafy izay fotoana foy izay fa ny farana sahata izy ty. Tsy maintsy mody ahy hiatrika indray ny tena fiainako. Fa ahoana ary bebe? Tsy azo tohizana mihitsy moa izany ny antsika? Toky aho. Aleo ny anjara sy ny lahatra no hamaritra no avitika. Farany amin'izao mantsy fantatro fa tsy maintsy izao aloha ny hafarany. Fisarahana. Dia izay izany e. Mba mampitondra afatra ny saloha ihany rehefa miverina ty izy e. Mandra-peo ny toky. Mandra-peo ny bebe. Tany ahy dia azadino fa misy olona miandry ilay anjara sy lahatra ty e. Mahafinaritra be ty aminareo a. Zao ve dia nankaleo anao? Mbola tsy tena nahita ianao ka milaza an'izany. Manomboka eto dia ho hitanao izany fiainany zanaka mpanao politika izany. Raha aneto dia natakalo mihitsy ny fiainantsika. Misy ohatry ny fiainanareo any ambanivohitra izy ary saloha. Milamina afaka manao izay tiana atao, ny rivotra madio. Izao korotan-dava izao ve ny tianao? Tsy rarahako izay korotan-dava anko. Fa eto kosa dia luxe, fahefana. Tiako fotsiny. Tany aho ametezaka io namako mba hiainako an'izao fiainana mahafinaritra izao. Ka tsy efa namako moa izao ianao mantony entiko aty. Misaotra indrindra. Arono irotsaka ho fidiana filoha izany ve papanao? Tsy fantatro. Sady tsy mahaliana koa. Nahoana kosa e. Raha ny fahitako azy nefa mila olona ohatr' azy mihitsy ny ty firenentsika ty. Mba mitsinjo madinika fa tsy variana amin'ny taingon-tseza fotsiny. Avelao aky izy irotsaka. Mino fa tonga dia lany izy. Tantara hafa ndraiky izy izany a. Eny e. Raha izy tokoa moa no mety hanavitra n'ity firenentsika ty. Nefa nofinofy izany ho. Tany aho efa vonona ve? Tara rehefa haingana ianao e. Avy. Izay kefa tsy maintsy andeha. Atao voatry ny any aminareo ato. Misaotra. Raha riva miona. Mandra-peo anare. Tonga soa indray ny ry tany aho. Mba nahazo fialan-tsasatra iray volana aloha e. Tany aho, vonona ve ianao anaka dia mba haingana moa fa maiky. Ho avy. Haiko indray izao ny ao andohanao io na dia anao manginginy io fotsiny aza. Fangalaza mpaminany koa ty papa. Tsy hoe mpaminany anaka fa fantatro fotsiny. Izao e. Izao afaka mampiasa ny motonao ianao. Afaka miaraka amin'ny namanao ihany koa. Eny e, afaka manao izay tianao fa izao fotsiny tsy mihoatra ny fefy. Tena marina ve? Eny ho Merci papa. Dia izao koa amin'izay mba tsy olo leo be tsony ianao e. Papa koa tsy. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Leobea nosoratra ny Anjanofy, novelomin'ny Rakoto, Sinez, ny Rina Rochelle, Erinirina, miaraka amin'ny Vantso, ny Ravo. Nandrefeo sy Nanatotosa, Tovra Zanamamonjy sy Yolosoa.